Miarabantsika rehetra manaraka ny fandaharana. Ety ampita-tafika ny misy antsika amin'izao fotoana izao. Ety amoron-drano ny Sisaona. Hiaraka hitsidika ny tokantrano Madame Clarisse sika miaraka amin'ny Chef Elise. Ndao ary. Odio. Tonga soa. Manahoana Clarisse? Manahoana Chef Elise? Vaovao. Manahoana nareo aty? Tena salama tsara aty. Ary vonona koa zany amin'ilay resaka nataon'ny fanarantsika. Manahoana fikarakarana tao? Efa tena vonona efa tsara? vonona tsara daholo izao dia efa mipetrapetraka tsara daholo izao. Manahoana ny lakozia izay namboarina? Ny Vita lakozia tsara, tena afa-po tsara vita nareo? tsara mihitsy. Tena afapo. Tena tsara be izao, tena mahafinaritra mihitsy. Zany raha afa-po nareo. Ie. Dia tonga koa zany androany mbola ampinay ilay fanampiana. Ty zao blanche à découper fanatapahana sakafo. Dia ty koa ny tablier. Dia ty koa ny vola 5,000 ariary izay fanampinanao tamin'ireo sakafo nokarakarainao. Tena mitsaotra betsaka anareo fa tena nahazo fanomezana tsara be izay dia sorina ny RTA dia sorina koa ny fandaharanao amin'ny odinareo. Dia misaotra betsaka. Dia mankasitraka anao koa nampiatrano ny RTA tamin'ity androany ity. Dia efa vonona zany amin'ny fikarakarana? Efa vonona tsara izao ka. Ndao ary tsika hikarakara ianao Tena fikarakarana. vonona tsara izao fa mandrosoa. Ndao ary. Tilapia endasina ary avy eo atao saosy. Izay indray ny sakafo zaraina amintsika androany atolotry Madame Clarisse. Nanombohany azy ary dia ireo fangaro anaovana ny saosy no nikarakarainy voalohany, no tetehany ny gros oignon, avy eo kosa no rapeny madinika ny tongolo gasy. Nampiasa voatabia ihany koa izy no tetehany somary lavalava. No tetehany lavalava manarak'izay ihany koa ny poivron mba hampisy lokoloko ny sakafo. Efa voadio tsara ny tilapia amin'ilay vaventy tsara. Efa nasiany Madame Clarisse sira mialoha ary efa navelany petraka elaela mba hiditra tsara ny anatin'ny nofony ilay sira. Dia amin'izay tsy matsatso rehefa mihinana azy. Fa eto kosa izy ny manampy ny assaisonnement amin'ny tongolo gasy râpé, eo ihany koa ny poivre izay atsofoka tsara ny anatin'ny nofony ihany mba ahazo tsiro tsara hatrany anatin'ny fatsiny ety ivelany fotsiny. Izay ny anton'ilay somary nodidina kely ireo rehefa trondro vaventy tahaka izao. Rehefa vita karakara tsara ilay trondro mialohany anendasana azy dia nampandaloviny kely tamin'ny lafarinina aloha. Lafarinina maina fa tsy ohatran'ireny manao beignet ireny. Tsy atao matevina be ihany koa fa rehefa misy manifinify kely fotsiny dia efa mety.
Afanaina atao mafana tsara ny menaka dia raikitra amin'izay ny fanendasana. Rehefa manendy trondro isika dia matetika mampitahotra foana ilay misy menaka mipoapoaka be iny, fa tetiny Madame Clarisse tsy nisy an'izay satria efa mipetraka elaela ilay trondro dia efa somary maina, tsy misy an'ilay rano be iny satria iny no mampipoaka azy. Izany hoe rehefa avy sasana zany dia tsara avela kely itsika ilay rano vao manendy. Tsy ndraikitra ihany koa ny azy satria efa hainy tsara ny fanaovana azy satria sakafo efa matetika fanao noho ity sakafo ity. Mbola isy ihany koa ny astuce hozarain'ny chef mikasika an'izay rehefa avy eo. Iny menaka avy nanendasana ny trondro iny ihany no anaovana ny saosy. Narotsaka ny voalohany ary ny gros oignon ary avy eo ny poivron sy ny voatabia izay notetehana teo. Dia asiana sira kely tsy adino. Rehefa manomboka masamasaka ary ny saosy dia arotsaka ilay trondro voaendy. Mba tsy hampapotika azy dia tsy arohina fa apetraka fotsiny eo ambony eo dia avadika kely indray mandeha mba samy azo saosy avokoa ny lafiny anankiroa. Ho atao laoka ilay trondro fa nanamboatra lasary ihany anefa Madame Clarisse ho ampiarahana aminy. Lasary karaoty sy laiso mifangaro no safidiny. Raha ny mahazatra antsika dia amboarina mitokana ny vinaigrety dia avy eo arotsaka fotsiny ao anaty lasary dia afangaro. Fa izy kosa teto dia nanana ny fomba fanaony manokana. Nasiany sira sy poivre mitokana aloha ny azy ilay karaoty sy laiso. Avy eo nasiany tongolo sy voatabia fangaro tamin'ny vinaigre. Dia nampiny vinaigre kely avy eo ary tsy nanisy menaka izy. Ny sakafontsika anio niaraka tamin'ny Madame Clarisse. Vonina amin'ny fanandramana ny tilapia, asa manao ahoana ny tsirony sy ny fahitan'ny chef Eliza azy. Tonga eto amin'ny fotoanan'ny dégustation tsika izao izay sakafo ny karakarain'ny Clarisse. Ny présentation zany hitako teo zany ity ahena kely le persil eto amin'le trondro satria lasa takona daholo le voatabia menamena tsara sy le poivron maitsomaitso sy le tongolo fotsifotsy. Dia eto amin'le lasary eto le izy dia efa ampy izay. Reto mantsy efa nomaniko eto ihany mba ahafahantsika manamboatra azy. Raisitsika ity poivron ity. Dia ny fomba anasorana an'le voaniny ao anatiny dia alainao fotsiny ity zavatra ivotahany ity dia aletika amin'ny écubé dia zay. Tsisy manaraka le izy dia nefa miala koa ny voaniny. Dia rehefa avy eo anao manasaraka azy dia manapaka azy. Ny fomba nanapahana azy teo koa ohatran'izay koa ny miaraka amin'ny tongolo. Saika natahotra nahitanao hoe aratra eo
fa rehefa hanapaka an'ity tsika de tsy hoatsika aloha reto satria manakona an'le sary a de alainao ny tananao a de manao ohatran'izao ty tapahanao tsara ty de toraka izany koa moa ny mpijery a mba sady mianatra an'le izy mba tsy sin'ny accident satria ty tanany ity zany a no manohana ny antsy a tsy hoany amin'ny tanana de ny tongolo mitovy ihany le tongolo mamofo fotsiny ianao mamofo tsara fotsiny koa ohatr'izay izy a de avy eo iny le tata eto iny a iny ihany koa no andananao zay de avy eo mihodina sy miala ho azy a iny zavatra iny aleo atomboko amin'le trondro aloha satria tia mihitsy ny tena hitako hoe tena mampite hinana mihitsy ny jeriny karakaraina an'izy ity teo le vary efa fantatro aloha ny tsirony vary fa tsara ny varyny malagasy rehefa nanandrana ny sakafo izay nikarakarain'ny Clarisse dia hita mihitsy ilay izy fa tena sakafo ara-pahasalamana ny trondro raha antsika mahafantatra fa zany no atao hoe viande blanche tena tsara tokoa moa zany zay nasiany kely an'le lasary nasiany voasary makirana zavatra ainga kely na vinaigre kely satria raha mahafantatra ny trondro fa indraindray misy tsy mahataty an'le izy dia mangididy dia na voasary makirana nataonao aminy na koa vinaigre hitantsika koa zany teo fa i Clarisse dia nampiasa ny trondro niaraka tamin'ny lapoaly ny zavatra natahorana mantsy teo hoe iraikitra le trondro rehefa mafana ny lapoaly dia azonareo asiana vinaigre ao anatiny dia iny vinaigre iny mafana miaraka aminazy eo dia rehefa avy eo iny na andrasanao ritra na tonga dia mafana mangotraka iny dia asorinao amin'iny ianao rehefa avy eo tsy matahotra mihitsy ianao hoe miraikitra ny lapoaly na koa anankiray alainao ny lapoaly mafana dia asianao vovotsira dia afanaina ihany koa dia tonga dia kosehanao amina éponge na torchon anankiray dia rehefa avy eo tsoahanao fotsiny iny dia ampiasaina rehefa avy eo hitanao mba andramo kely nge fa tsy iraikitra ny lapoalinao ny farany eto ny fandaharantsika androany amin'ny herinandro toy izao indray mandra-piona daholy veloma daholy no zany toky tsara be ty zavatra ty ianao tsy mahazo mihetsika eo ianao any ianao eo ianao fa tsy mihetsika eo ianao dia jery fotsiny toky anajanontsika ve toky sa ahoana janony kosa izy ary azany ny ao izany tena lohana mihetsika ny toky anasoraka any ty fa mbola misy nofony ty fa tsy mihetsika azy aloha le lohany kely mihitsy